Tafamivantana tamin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena malagasy sy ny mpanolotsaina vaovao mahakasika ny zon'olombelona eo anivon'ny PNUD ity farany moa dia naneho ny fahavononany iara-iasa amin'ny Madagasikara. Resy lahatra ny PNUD fa manana finiavana anatanteraka ny andraikiny amin'ny maha-androm-panao lalàna azy indrindra eo amin'ny fiarovana ny zon'olombelona. Ny anteny mera-pirenena Ahoy Andriamatoa Omer Kalameu mpanolotsaina vaovao mikasika ny zon'olombelona ao anivon'ny PNUD ary asa eto Madagasikara. Ny ao tamin'Andriamatoa Rakoto Mamonjy Zamax filohan'ny anteny mera-pirenena tokoa ty olo manakazy ity tetsy amin'ny anteny mera-pirenena Tsimbazaza. Mahakasika indrindra ny lafin'ny fandriampahalemana izay misy any atsimo iny moa dia antsika nahita fa ny anteny mera-pirenena dia nandray fehi-kevitra mahakasika an'iny ale fehi-kevitra zay ndraisina tato dia nirahana amin'ny fahefana-panatanteraka dia ny gouvernemanta zany araka ny fahitantsika azy zava-mitrangany satria ny dahalo zany manafika ny olona ny vahoaka mandry tsy lavoloha any amin'ireny faritra reny dia manomboka nahitam-bokany zany reny. Marina fa hoe voatery tsy maintsy misafidy satria samy ain'olona na ny an'ny dahalo na ny an'ny vahoaka kanefa kosa ny an'ny dahalo dia sitrapony azy fa ny an'ny vahoaka kosa dia amin'ny tsy fidiny ka adidiny fitonoam-panjakana zany no miaro an'ireny ka mahasolo tenan'ny vahoaka zay zany nandresan'ireny fehi-kevitra reny ary miara-miasa mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka amin'ny lafiny anankiray iny. Noresana teo koa mikasika ny amin'ireo sehatra zay heverina fa lahara-pahamehana eto amin'ny firenena mahakasika ny vahoaka dia indrindrandrindra momba ny fampianarana sy ny amin'ny lafiny ara-pahasalamana eo ihany koa amin'ny lafiny ara-pitsarana. Resana teo ny mahakasika n'ireny ankizy zay voatery mitso-pianarana tsy fidiny noho ny fahasarotan'ny fiainana noho ny antony maro zay tsy aro voatanisa teto dia manana zo ireny ankizy ireny ary voalaza raha teo moa anatin'ny lalam-panorenantsika fa ny fampianarana fototra dia obligatoire zany hoe tsy maintsy atao eto amin'ny firenena dia samby misy ny andraikitra zay tokony atao amin'izany ary ny anatsika nahita ny fanapahan-kevitra amin'ny famerenana ny zaza zay voatery nitsoaka ny sekoly zany reny moa zany noresahana teo ihany koa ary misy ny asa zay iarahana amin'ny UNICEF. Naharitra oraray mahery ny fionan'ny rotonta teny Tsimbazaza nilaza Andriamatoa Omer Kalameu fa isan'ny iraka nampanaovina azy ny fanaraha-maso ny fanatanterana ny zon'olombelona any anatin'ireny volavolan-dalàna vidiana eny anivon'ny parlemanta ireny. Mino ty iraky ny PNUD fa betsaka ny zava-tsoho teraka vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny rotonta.